Ankohonana vaovao miorina ao am-ponja. Tantara indray ny eno. Dia ampeniny Simeona tsy hanenenana. Ireo anome aina ny tantara: Daniela, Niony, Onjalalaina, Gaston, Alain. Pandray feo, Voary setratra ndria tsara fara. Panatotosa, Nyondra manamsata. ankohonana vaovao miorina ao am-ponja. Allô? Allô? Alex? Maheno avy ianao? Tonga vaingana aty amin'ny hotely ianao, miandro anao ato a? Eny e, sao de sao ka. Chéri koa, efa hoe mitady anao maika aho a. Aza be fanontaniana anao fa tongava ho a. Zay. Mbola maro resaka eo ihany. Mbarako azy ity kiboko ity ka. Mba hitako ny fanapahan-keviny. Sao ve ianao vao tonga ry Alex? Zany nefa efa menatra ny tompon'ity hotely ity mihitsy. Ny komandiko efa lany nefa mbola tsy afaka miala fa tsy maintsy miandro anao. Ny araba moa tsy vita akory dia niady ny atao aloko. Koa ny avy ny komando vaovao e. Ny volany misy ny aina matanjaka e. Zany fa zany mbola nanao metimety e. Sao dia menatra ny lako. Sao dia hoe ratsiratsy ny fitafiako. Esy. Ary tsisy biso akory aloha rofako izany chéri malalako izany. Je t'aime moi. Efa 20 gony angamba zay je t'aime anomenao any nandritra an'izay roa taona nirantsika izay. Ka inona le chéri maratsy an'izany? Eve, na je t'aime maray gony ray ane tsy mahazo varaika poky e. Inona ary zany tiany laholasaina amin'izany ravaka? Tsy vita ny je t'aime amin'ny fanambadiana fa mila asa. Mba inona zao ny asa ataonao? Ka zao anie za mbola miandry ny anaramana amin'ity fahaizako milalao baolina kitra ity. Lasaiko ny lany io chéri fa mety hoe roa mihitsy nanakaramana anara mba tafiditra ny ivelany any. Zao ny teneniko anao ry Alex. Ahoana? Toejazy efa ray volana aminao a zao. Ahoana amin'izay ny anjoara amin'izao ty kiboko ty? Ahoana tsara? Ka tsy sitrako ny zany tsy miasa zany ravaka e. Ay zany ny teninao. Zao ary misy olona mpanan-karen'izay andraso aloha. Tsy nino aingana ary moa fa le efa tondona be mihitsy zay e. Misy olona mpanan-karen'izay ho a efa niteny tamin'ireo ray aman-dreniko fa apaka badia. Saingy mbola tsy nanome ny hevitra aho fa miandro anao. Dia ahoana? Inona tsara zany lasainao zany? Zaniko. Dia atao ahoana zany io zanako ao akibonao io? Omenao azy? Si miaraka ihany sika. Saingy miafina. Miafina ahoana koa? Tsy maintsy hitady anao manko io zaza ao akiboko io e. Dia ahoana amin'izay zany ny azoko azy rehefa teraka anao ka ianao nefa nambady. Aza matahotra ianao Alex. Rehefa teraka dia tsy maintsy ambarako ny zanantsika ny tena rainy. O ravaka. Atokizanao ve zany vahaolana korakoro zany? Ary enaken'izany koa ve mivatinao? Matokisa ianao chéri a. Isarako ane izy rehefa mahita azy ianao e. Ndao ariko. Raha itokisanao zany hevitrao zany dia izay zany ny ataoko. Fa inona ny zavatra tianao hoanina aloha e? Efa andeha mantsika rehefa avy eo? Mba meo lasopy ray ny tompoko e. Ary ny anao ka? Efa voky talohanao a. Marso ianao ravaka. Ato ny trantsika vadiko. Ka ahoana? Ahoana e? Tiako tsara raha manana. Azo malalaka be ato izany a. Ie, atsy ambadika tsara mbola tsy hitanaoko. Mba zareo ny zavatra mety tsy ampy amin'ireo hevitra ireo e.
Evidianantsika ataontsika feno mihitsy. Izany ve? Tena izay mihitsiko. Tsy tiako ny any vadiko hoe tsy hiadan'izany. Tiako foana izy ho finaritra. Dia aza misalasala ianao manomboka anio a. Ianao zao ny tompo-trano. Indray raha manana vadiko a. Bisou kely aloha e. Ravako? Ahoana izay? Aiza ianao e? Ahoana raha manana? Andeha anangom-bokatra, dia ho any ambanivohitra zany e. Ka ianao sy ny gardien zany sisa no ato a. Dia roviana izany ny vadiko no miverina? Nga malahelo sahady rotony. Manontany aho. Aza matahotra kifa raha riva ihany dia efa tonga. Ny tsara aza dia tokony haka-panampy ary ianao ho namanao ato an-trano. Sa tsy tianao zany? Mety izany ka. Andraso mbola hitady aza dia teneniko ianao e. Zay ary n'izy e. Fa andeha kely aloha a. Zay akia. Allô? Alex ve io? Tandremo ry Alexa. Efa hoe aza miantso mihitsy aloha fa ianao koa. Efa niteny taminao ny za hoe za miantso anao e. Avy aloha za miantso mialoha rehefa manina. Soa ihany aloha fa voateura manana ny nandeha. Nampitady mpanampy ahy izy ho namako ato an-trano. Mety ve zany aminao? Eny ary fa olazaiko aminy rehefa tonga izy e. Dia amin'izay koa tsika mifangalatra ato an-trano foana tsy misy pahita. Eny ary e. Zay, veloma ianao. Bisous. Salama tompoko. Salama. Iza nga izy io Ravaka? Io le olona anao mpanampitsika ato an-tranoko. Le nitenenao ahy iny. Io lehilahy io? Ie. Fa ngamo tsy vehivavy le nilainao e. Afaka manatanteraka an'izay zavatra mpanaovina azy izy raha manana. Araka ny nambarany aloha. Zany? Tena mahavita se a? Eny tompoko. Tsara zany. Fa iza moa ny anaranao zany? Alex Rakoto Mandimy tompoko. Le Alex lazain'ny ankizy fa mpilalao baolina iny ve zany? Eny tompoko. Tsara kosa zany. Andao ary ianao manaraka Rakoto Mandimby Alex. Ka zao ry Alex satria moa lehilahy no niraisin'ny vadiko hiasa ato. Ataonao daholo zany ny fikarakarana andreo voninkazo reo Eny tompoko. Sady haiko zany ka na tsy andrahanao ary zany tompoko dia ataoko daholo e. Mahafinaritra aloha le fahazotony. Efa niresaka karama ve nareo sy ny vadiko? Eny efa niresadresaka ihany aloha zay e. Dia ohatrinona zany ny fanarahanareo? Eny amin'ny voalohany aloha tsy mampaninona na kelikely any ara fa raha esy aloha no nolazainy tamiko e. Zany ve? Mbola sondotra ihany zany raha hitako ny faharisianao amin'ny asanao e. Misotra miloha patron. Dia ataovy tsara ny asa. Eny tompoko. Fa hono ary Ravaka? Ahoana izay raha manana? Mba mahavita ny asany tsara ihany ve le Alex ty? Fa maninona mahatonga anao ilazan'izany e? Ka jereo e. Jerenao fotsiny fitafiny. Maninona? Menatra amin'ny nisitra ty. Ianao koa. Esoriny indrindra efa mikarakara lakozia izy e. Ay ve?
ka toroa ihany izy raha sendra misy zavatra tsy hainy a. Oaiza moa e, sady misy zavatra lazaiko anao marina vadiko a. Ka inona hoy izany ry malalako? Efa volana iray sy tapany izay ny fanambadiantsika. Ray volana sy tapany mihitsy. Dia maninona? Efa mitoejaza aminao sahady aho zao. Hay ve tsara nge izany. Fa zao tandremo raha somanao reraka. Io mpanampinao io ihany no ampianaro ny asa rehetra dia ataony daholo. Ianao tsy manao ninina intsony. Endre raha manana malalako a. Aleky Sarakota mandimby ahoana izay tompoko? Asio rano mafana angeny ao amin'ny dosy ao e. Io manafa tsy maintsy ho an'ny Tomasina zao. Eny tompoko, anatitra an'ireo vokatra ondrana any samy izany ianao? Ka izay ange le asantsika e. Dia angakaingana laha. Eny tompoko, atao angakaingana ka. Fa ono ahy e. Ela be izany ianao vao miverina. Inona ary no ataoko any amindry e. Rehefa tafiditra ao anaty samy fotsiny ny entana dia iny mody sady zamaka hitandry. Ay ve. Efa ao amin'ny dosy patron le ranonao a. Mafana? Ao tsara mihitsy ka. Eny letsy misaotra. Ravaka. Andeha amin'izay a? Izany? Efa miandry azy ireo fiara hitatitra ny entana. Soavadia re. Tsara mandroso tsara miverina samy vadiko izany a? Asio biso kely kosa aloha e. Veloma patron. Asa diny no manampy ny gardien amin'ny fiambenana ny tranontsika ry Alexa. Mantokisa ianao patron ka. Karakaraiko hatramin'izay tsy hanondrahanao ahy mihitsy ka. Sangatala. Ravaka. Avitako iketo. Aza mitakoritsika mangatapolo eo ry Alexa. Andraso ny fiverena amin'ny vadiko dia amin'izay fotoana izay ianao mangataka. Manatsaina mihitsy izany Ravaka izany ka. Mody lazainy fa mitakoritsika mangatabola rehefa saika tratra ny gardien le saika norokasa iny. Tsy ho loza vera ho tantarainy amin-dramanany. Marina aloha izany e. Alohatsika midy ao amin'ny dosy ry Alexa. Amin'izay tsy misy mahita. Ka maninona raha ny trano e? Andao any amin'ny dosy. Aloha ry any trano ka. Ry aza miteny mafy ianao sao dia misy maheno eo tsika ka. Andao ary matokisino sheria. Oay, ohatra misy feoana tongotra miditra ato an-trano izany e. Aiza ianao Ravaka? Mandra tamin'ny dosy a? Adiny koa amin'ny dosy ao nge le rotsoko sy le peratra izay e. Izay no nahatonga ny verina tampiko io. Eny ary fa azafady sheria, mba batao aingana aloha le loko mbo fatanao io sao dia may ao. Eny ary andasy fajereko. Mifoaingana n'ity dosy ty ianao ry Alexa. Aingana ianao sao dia tratra eo. Tsy misy zavatra ngeto ambony fatana eto ry Ravaka e. Andrekako, azafady fa adiniko e. Aika le izy efa mibataiko. Dre, fa inona indray ny tediavin'ity vendrany ty ato an-trano e? Mitady kopy an-drako voninkazo ao patron. Voay re Ravaka ty dosy ty fa tara. Teto ngeny nametrahako an'le izy. Ka tsy misy an'izany io e, sao dia adinonao no nametrahanao azy. Tena teto mihitsy ka. Tena tadidiko. Teto no nametrahako azy. Izy ary mety naka azy teto e. Mahagaga tokoa izany. Le rotsy volamena iny nefa dia nokasaiko menantezana antsika eo ankibonao ty rehefa teraka mba ho mariky ny fifamatorana amin'indrainy.
Tao ahoana moa zany fa dia very zany le rojoko. Mba tena mahagaga mihitsy zany mariny. Dia tsy haiko hoe zay ary aloha tara lao aloha andeha dia velominareo. Soavadiny mamiko e. Mandrosy rea. Eve Alex e. Fa taiza ianao malany tsy tonga ry Alex? Ka tsy zany rehefa zao tsy neken'ny mpanazatra ivoaboaka ho azy zay fa hifanandrina amin'ny ekipa Vantuliar no zay ny tolakandroko. Eve, za koa mba hijery Alex. Ka ataonao ahoana ny fanosika amin'ny mpijery be dabe ho tonga ao amin'ity ekibinao efa lehibe dia lehibe ty? Aha, tsy maintsy atakataka ny olona maro ihany ako. Zany hoe manao tazan-davitra fotsiny andry Alex. Iny, dia miankina amin'lahy ihany moa zaniko. Andefa sao dia fa mitady zay le entraîneur e. Eny ary e. Dia tazatazana eny ary efa tonga any a. Asa ho hitanao ihany. Eny e, hitako eo fa na izany ary aza dia mijerijery be anao sao tsy hahafaty-bolo leo a. Inao koa. Mitondra bola. Alefa Alexa! Alefa! Mafy ianao a! Ay. Tao voadona sahady. Tsy naratra ve? Ohatray? Fa maninona no mijery daholo io? Zaka ny tena mafy be. Aleo angina ihany ka. Ohatrany tsy tiako ilay jerijerena be ohatr'izao. Ohatrany manehitra be tapika ngezany kiboko izany. Hafahafa be. I Alex, avy haingana ianao fa maharary be ny kiboko. Mbola milalao ary ravaka. Milalao ianao fa maika. Fa inona loatra ny mamaky anao seria? Andao haingana fa ho teraka angamba. Andao ary? Fatiko marina. Fa iza mivadinao? Azafady ria, tsy ho aty zany e. Iza moa ny rain'io sasy io e? Aito ny vavanao io Alex. Tsy hoe ny ramanana io zany tena izany. Marina fa ianao ndray saingy ramanana no hita izasy. Maro ravaka. Raha ohatra zany tsy azoko tsolo dia ahoana? Matokisa ianao hoe ambarako an'ity zazy ty ihany fa ianao ndrainy. Izy nefa amin'izay fotoana izay tsy maintsy amperana mafy tsy hiteny foana. Izay aloha dia marina mihitsy. Fa hono tokoa aloha e. Iza zany no anarana omentsika azy e? Aleo ataontsika hoe rojo e. Rojo? Satria mamaditra antsika rojo isaraka ko. Anakin'izany ve ramanana? Izy any mihevitra hoe izy ny rainy. Noho izany dia tsy maintsy izy zany ny hanome ny anarana io sasy ioko. Mahazo manome anarana izy. Saingy tsy sorintsika koa ny antsika hoe rojoko. Ary dia tena izana vela mihitsy ny izany tarehan'izany chérie e. Tonga sy vahiny any ato zany. Ihany tokoa. Efa tonga lenandrasana. Fa maninona izy ny totrony Alex?
tomany izy tompo. Avy alao ny langany ny zanako iny so latsaka eo ry le dondriny tia. Eny tompoko. Fa nga ianao ny rainy tsy malala menatra. Ay mahafatifaty anie izy zany. De very tokoa ny rojo saika omeko anao sady tena mitovy aminao mihitsy ne le tarehany. Zany ka zanako ve le tsy hitovy amiko Zamanana. Ahoana ke? Saika teny anao hoe rojo ny anarana nomeko an'io zazy io. Zany ve? Tsara kosa zany ko fa maninona nefa raha natao hoe rojo very. Ka aza sina ny samy very zany anaranjanako. Ay zary le rojo saika omeko azy raha ohatra hoe tsy very. Sarobidy anie iny. Ataovy an'izany ary raha zany ihany ny famaliana eto. Rojo very zany? Zay zaniko. Alexa. I patron? Laha ty moa mahay mitondra fiara? Sady mahay mitaingina no mahay mitondra patron? Ay, tsara zany. Fa hono Fa elahy moa manana taratasy fahazahoan-dalana mitondra sy mitaingina fiara? Complet mihitsy patron. Tena tsara. Ka zao ary atero amin'ny fiara madamako io ry zareo raha misy zavatra manahirana azy any ivelany any. Marina mihitsy zany patron. Satria mbola malemilemy madame. Tena malemilemy mihitsy izy. Ka zay ny teneniko amin'lahy hoe atero izy. Ilozako aloha nareo fa ho any amin'ny bureau polisy Fa anao inona any ianao? Adiniko ny nanao taratasy milaza ny fahaverezany iny rojoko iny. Inona ho ianao no nahatsiarovako azy? Fa nisy inona Ramanana? Nisy vehivavy ray zay saika marotra rojo volamena tamiko izy io. Taiza io? Teo atsisan'ny bazary tamin'ny Maly. Tena nahoana? De gaga be fotsiny fa natsony namany iverinangany izy. De lasa niazakazaka izy roa rehefa aveo. Nenjehako sangy nitsofoka tany amin'ny elakelan-trano tany. De tsy azoko Zay no mahatonga anao an'ilay taratasy milaza ny fahaverezana mba ho pirofo. Marina aloha zany mandeha anaingana ary ianao Zay rakiva lasa vetivety Eny Ramanana. Manso? Manahoana ianao tompoko? Manahoana Ramsey? Mazaho toerana fa tsy maninona ka, petrapetra? Ay, afaka mipetraka eto Tsy maninona ka. Misaotra tompoko. Iza moa azafady raha tsy madisy de inona ny antondianao? Ay, raha manana no anarako tompoko. De mpahandraharaha ny asako. Faly mandray anao ary commissaire Jeanne. Faly mahafantatra anao commissaire Jeanne. Ka hoe tory ny antondianao Ramsey? Eny tompoko. Misy rojo volamena sy peratro zay. Very tao amin'ny dosy ao aminay izy io. De tonga aty mba hanao filasan-pahaverezana. Rojo volamena sy peratra very tany amin'ny dosinareo ve de aty amin'ny poste de police ianao mandeha? Fa tsy nareo ray trano ihany ve zany manao an'izany ao fa izy aloha nareo ny ray trano ao commissaire, ny tenako tompoko de ny vadiko sy ny mpanampy anankiray zay Alexa ny anarany, de misy gardien koa. De izy amreo ary zany no ianao Ramsey Sarotra be za fanontanianao zany commissaire. Tena tsy fantatro mihitsy. Ka tsy maintsy nareo ray trano tao ihany nakan'izay Sangy zao ange mahagaga ahoana? Nisy vehivavy ray zay saika marotra rojo volamena tamiko teo akaikin'ny tsena ho Maly. Sangy natsony le namany aingana izy. De aveo lasa nandositra izy anankiroa.
Zany hoe everinao zany fa le rojo volamenanao sy peratra zany zay hoe saika mety le vehivavy taminao zany. De mety hoe tsy fantatry le vehivavy anankiray hoe zany tompony fa le anankiray mety nahafantatra. Tsy azonao veroka mihitsy ve hoe tahaka ny ahoana le vehivavy? Tena tsy misy ahalalako azy mihitsy tompoko. Tsy misy. Vehivavy mahi sady lavalava zay le saika nanantona teo. Zay zany ny antony tsy nahatateraka an'le fivarotana teo aminareo araka le niteneniko anao teo iny e. Angamba fantatry le niantso iny hoe zany tompon'le rojo. Eny atsona ihany ianao raha ohatra hoe misy vaovao fa apetroary ny taratasy zay anaovanao an'izay hoe fitarana an'izay. Eny ary tompoko. Efa tia nisoratako ty izy commissaire. Efa nalaiko mihitsy le modèle atao avelany tao ka efa io. Ramsia? Aleo aloha ampandalovinao any amin'ny chef fokontany ty e. De zay vao aterinao aty aminay. Zany? Fa tsy mety zany ty. Misokatra foana amin'ny birao fa ampandalovany amin'ny fokontany aloha e. Tsika manaraka lamina. Eny ary raha matoa commissaire. Ho any amin'ny birao fokontany aloha zany fa de mangata-dalana. Mendalana ianao e. Ankohonana vaovao miorina ao am-ponja. Ahoana ki? Hoviana ihany aho vao alefanareo mianatra tahako ireo namako ireo. Marina tokoa ki zany a. Sady efa fidiran'ny mpianatra mihitsy ny zao raha manana e. Manenona hozy ianao? Efa fidiran'ny mpianatra ho azy zao. Voviana hono izy ny ampidirina mianatra. Ka inona moa ny olana amin'izany e? Anga efa tia hianatra ny zanak dada? Eny ry dada. Sady ireo namako ireo anefa niditra nianatra omaly. Eny. Fa hono a? Aiza moa i Alexa? Tia tompoko. I Alexa, atero hianatra ery amin'ny sekoly ery rojo a. Iantso any Talia zao, mandra-pahatonga anareo ihany efa tafaresaka aminy a. Eny tompoko. De tia ary ny vola evidanana zavatra izay ilaina any an-tsekoly a. De tia koa ny vola andoavana ny saram-pianarany. Heritaona io a. Zay. Eny tompoko. Ka ona patron? Ny fiara madama ve no entinay? Mazava ho azy. Karakara ho aingany zaza io vadiko sotary eo a. Andao ary tsika rojo isasa. Ndao mama, hianatra amin'izay ahy e. De faly be e. De mianatra tsara azy a. Eny tompoko. Eve efa tonga Alex e. Ka nanao ny rojo, tamana? Fa lozany chérie. Loza ny zavatra nitranga tao e. Loza fa maninona ry Alexa? Nitony ianao aloha tantarako azy. Ka tantarao aingana azy. Zao e. Rehefa nambarako n'le mpampianatra ny anaran'ny zanatsika de mesady nikizaka be ny mpianatra. Nikizaka hoana koa? Ny sasany hoe vero ny rojoko hoe avoay aingany. Misy kosa manao hoe tia misy rojo vera izy amin'ny tompony e. Ka nanahoana le zanako? Nanahoana zany izy ry Alexa? Angava tsy lozy. Fa loza inona hoa? Ka tomany izy ary saika hody araka amiko koa. De nanahoana? Tambatambazana isy Ramse ihany loha izy de nijanony e. Niteneniny Ramse ihany koa ireo mpianatra mba tsy hikizaka azy tsony. Andray, mampalahelo izay zanako izay. Ny anarana omendra manana azy ty kosa ny mahamenatra e. Fa zao e. Fa le avy amintsika hoe rojony tsy maninona e. Eny e. Aizako nitohizana ny zany very zany ndray ve ka tsy ho hafahafa. Avy aloha ho any zany resaka izany sao dia tratrany eo ka. Mama, zava-mianatra izay.
Afiza ho zanako izany. Nanahoana endry tsara ianao tany am-pianarana? Endry mama, endry be mihitsy aho. Fa ny ankizy no te sangisangy. Izany aza valiana mihitsy fa teneno andramosera vao misy manao andry. Ie, fa maninona ary mama ny anarako sina izany verivery izany. Za angamba very. Zao aza tenenina nizaniza sao dia enondramanana. Ino izany zavatra tsy tianao hoe ny dato izany? Zao tsy dadandry raha manana fa Alexa ny dadandry. Ontsoko i Alexa? I Alexa ary mpanampitsikako Alexa hoana ny dadako. Eno tsara aloha ahy Ie. Efa bevokanao tamin'ny Alexa no vadin-dramanana. Dia Alexa izany nandraiko. Tandremo tsy ho tenenany amin'ny olona izany tsy tera-dozo eo rojo Endry mama, misaotra anao manambara izany, fa tena izy marina izany andraiko. Ary mangina amin'izay aloha fa tonga ramanana. Efa nirava nianatra angany zanako dada. Eny tompoko. Dia nanahoana ny tany am-pianarana tany? Nilamina tsara? Nilamina fa ny anarako ihany tsy mampilamina anazy. Fa minona tsy mampilamina ny anaran-dry? Ka nenin'ny ankizy foana ny anarako hoe rojo very hono rojo very. Aza rarahina ankizy izany ny fianarana ihany ny izao tsara dia menatra ry zareo. Ie. Fa inona mampitomany andry? Otre, fa nahoana ianao no tsy sahady rojo mbola tsy ora firavanana izao Fa manina ho andry. Mangina. Mangina sa ny zanako izany Ola zao mama hoe fa nanina ianao. Iza ho any naninona anao? Naninona ho rojo tantarao. Maninona? Tantarao tsara hoe. Tantarao ry zanako. Ary aiza tokoa moa Alexa no tsy nahita ny nodinao Iny mandeha tongotry iny aiza Alexa tadiavinao zanako. Ohatra, fa nataony aiza ary le fiara? Ory Alexa, aiza le fiara mandeha tongotra ohatriny lahy? Manaraka izany, tsy mba hitanao ve ny nodiny ty zazalainao ty Inona ho ano anton'izany? Lazao aingana? Andraso aloha patron fa ho tataraiko anao tazomin'ny polisy ny fiara. Fa naninona le ty? Ahoana moa izany nandona olona teo avaratry ny bazara tompoko. Inona le ty zany fa ngamo any misy ansekoly anaran'ny rojo ka any ve ho ary le vendrany ty Fidy mofogasy tompoko saika hoe meko ny rojo rehefa mirava izy. Fa maninona nomeny la mofogasy ny zanako? Fa tokony hoe inona patron? Mba takosy letsy adala mary ny lahy ty ka. Fa taiza moa ny zanako nitany laninana mofogasy Fa nga zanako io. Ary aiza zao le olona voadona ny lahy zany? Efa nateroko any amin'ny hopitaly izy tompoko. Dia iza hono miandry azy any? Ka iza moa fa tsy ny fianakaviany any re tompoko. Tompoko iza zao no nandoa mividy mpanafody ny tsaboana azy ka? Zany indrindra ne mahatonga hampandrehanao aty tompoko. Tena olona tsy misy ilana azy mihitsy raha elahy ty mahandreraka be. Zao ary Eny tompoko. Tarihanao any amin'ny hopitaly misy an'le marary mba hifanarahako amin'ny fianakaviany. Eny tompoko. Avy eo tsika dia makany amin'ny polisy. Makany amin'ny polisy mba haka an'le fiara. Zany indrindra ka. Farany ny karamanao no entiko hikarakarana an'io maratra io. Ary miala tsy miasa atao amiko tsony ianao manomboka zao. Mazava? Aza mbola roany izy ry dadaramana. Mangina mangina. Tsisy fantandriny amin'izany. Ny verenandry any amin'ny mpampianatra nandroaka andry zao no tokony asiana dinika. Sady anatra antsony. Inona? Tsy maintsy hoa. Tsy fantatrao fa saram-pianarana eritaona ngeny efa nalohako tany.
Mama, tsy akeko zany. Rehefa avy misakafo sika raha toandro dia tsy maintsy manatitra ny riany am-pianarana. Lasa amin'izay tsika ry Alexa. Andao ary tompoko. Aza mitamatama letsy a. Mangina amin'izay ny zanako hoe Rojo hoe mba tantarao zavatra nitranga tany am-pianarana ao fa inoneny ianao. Eny rehefa nanao fakan-drivotra zahay dia nafeno mpiara-mianatra aminay ilay éponge ny famafana ny tableau tao an-dakilasy. Dia naninona amin'izay dia ahoana ozy ilay mpampianatra? Dia rehefa mafana ilay tableau amin'izay ilay mpampianatra dia nangataka chiffon taminay satria tsy hitanay ilay éponge. Fa hono fa nganareo manana an'izany chiffon izany? Izany any ary mama no tera-doza be. Tsy azoko fa nitera-doza hoana Rojo Lazay mpianatra tamin'ny ramose fa hoe zaho hono manana chiffon. Fa ngandry nanana tokoa? Sokafa konkotako dia nahita tao ary natolotra an'ilay ramose aingana. Foka aloha fa tsy azoko e. Andrasa aloha fa naninona indray Rojo Rehefa nivelarin'ilay ramose ilay chiffon dia tezitra izy ny sady mome daholo ny mpianatra tao an-dakilasy. Fa naninona ke? Haiko ilay izy tsy chiffon fa slipom-behivavy antitra misy maloto kely izay neny aminy. Loza marina, fa inona ny antony nanaovanao an'izany Rojo Zany fa dia tsy atezitra an'ilay mpampianatra hoe indrika? Mpianatra ihany eny napiditra an'izany tao anatin'ny kitapoko tamin'izay récréation ry mamy. Tsy nandinika intsony rehefa nilazaina fa manana chiffon fa avy hatrany dia nisokafako ny kitapoko dia nijereko dia momeko an'ilay ramose ilay izy. Dia izao fandroananao izao ary ny vokaniko. Mbola ho ito moa ny atao-dramanana anao rehefa avy eo marinako. Dia hitady hevitra any amin'ny raiko aingana aloha ry neniko. Eny ndana dia aza elany azy Endry mama. Efa tonga ianao Rojo? Tonga ary mama. Ary loara amin'izay raha nivaritsika fa efa masaka e. Andraso fa karakara azy ary azao Tsy maintsy vitako an'izay ty ranka masitsika ty androany. Izy ty tsy raiko. Mahita io androany. Allô? Izy zao eny rehefa tsy teny anaranao anao lazao ainy anary izay tianao lazaina. Inona? Saiza koa ny avy tanin'ny zanako an'izany Ary taiza moa no nahafantaranao io fikasana tian'ny zanako atao io? Resaka sy ny namany hoe eny ampy zay. Tonga ianao. Andao amin'izay ary tsika hisakafo ianao ny sisa ny andrasanay misakafo io aloha nareo fa ny dia hoentiko any amin'ny efitra fatoritsika. Misy zavatra lampoka iny an'izay aho. Eny ary andao kitsika hisakafo Rojo dia mazotoa nareo. Anaterana any efitrano ranao sotroina Rojo Tsy raiko izany iny ary mama. Mandeha anaingina fa aza be resaka eo ka. Eny ary. Mama. Efa maty izy. Mama. Fa inona koa ty lazanao Maty ny vatiko marina. Raha manana
fa inona ny antony amin'ony tena ohatran'izao e Fadio amin'izay Alex raiko ry mama. Adala ianao, izy tsy miasa ka inona ny amelomany antsika eo? Ka ireto fananandramanana reto angatsy ho lofaintsika. Mandeha anaingana ianao any amin'irainao Alex za mba hanampy antsika amin'ny fikarakarana ny faty. Za kosa andeha hampandrehitra foko tany. Endro mama, lasa re. Aingana ianao. Mandrosoa ray aman-dreny. Aiza le fatin-dramanana tsy teto? Teto aniny nisy azy président e. Aiza ny faty izany ravaka? Ka izay indrindra ny mahagaga anay soa foko tany izao e. Sao dia nisy olona tonga ary tato ka nitondra azy any amin'ny hôpitaly. Mety marina izany ka tsy aleo ve isika aloha mampandremy polisy aingany. Inona indray mbola nasana fa andao aingana ny reto Otoko. Oui, Mandrosoa e. Salama tompoko. Manahoana tompoko? Salama. Mazoto toerana nareo e. Petraha ity seza ray. Saotra tompoko. Ka inona natondrianareo izay? Izany hoe izao komisera. Namono tena ho amin'ny vadiny ramatoa io ka Manahoana izany madama? Tsy fantatra ny antony tompoko. Rehefa tonga tao an-trano izy dia tsy nanaiky ary sakafo taminay mianaka fa no entiny tany any efitrano fatoriana ny sakafo. Aza mitomany aloha ianao madama. Izao toneo tsara ny fonao dia tantarao mazava tsara hoe inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra niseho. Tompoko. Rehefa nanatitra rano sotrono ny zanako dia efa natratra azy mivalapatra teo ambony fandriana. Taitra tamin'izay zay ka nasaiko ako an'io Alex io ny zanako mba hanampy anay amin'ny fikarakarana ny faty fa za kosa andeha hampandrehitra foko tany. Dia zay Ho sarotra aminay ny madama mamantatra amin'ny marina raha tsy mangina ianao e. Rehefa makaty amin'ny bureau polisy ajanao aloha ilay fitomanina. Mitony tsara aloha. Ka toy izy amin'izay ary ny tantaranao e. Ahoana hoe ianao ny ataranay fa tsy hitanay tao intsony ny fatin-dramanana rehefa miverina izay e. Maninona tsara hoe? Fa iza izany naka an'ilay faty? Angamba sendra nisy olona tonga toe ka nahita azy mivalapatra iny dia mitondra azy aingana any amin'ny hôpitaly mba hialana nenina. Nareo izany mbola tsy nitady nijery azy tany amin'ny hôpitaly? Eny tompoko, ampandrianareo manam-pahefana aloha ny namaiky anay. Avelao any daholo izany ry mama, fadio amin'izay ty raiko ty. Tsy? Mangino io fafanao io rojo Frangaty zanaka ramana ny lekala kely io madama. Teniteny fantandra io komisera. Tandremo madama, ny zaza tsy mba mpandainga izany. Ty ny finday andramanana ato daholo ny resaka reo mianaka rehefa avy nanapozina azy. Rasany aleo fa dia raha tsika miaino eto raha ohatra ka hoe mbola tsy miaiko nareo. Amin'izay Alex raiko ry mama. Adala ianao, izy tsy miasa ka inona ny amelomany antsika eo? Ka ireto fananandramanana reto angatsy ho lofaintsika. Mandeha anaingana ianao any amin'irainao Alex za mba hanampy antsika amin'ny fikarakarana ny faty. Za kosa andeha hampandrehitra foko tany. Inonareo Inonareo amin'izany? Mbola afaka ny anday ihany ve nareo? Mbola misy profo hafa indray madama. Brigadier, aseho amin'izay ramanana, aseho mandeha maketo. Ramanana? Mbola vela ny fatiko marina. Misaotra anao. Aza mikoropaky nareo e.
ho ampitenentsika izy anazava ny zavatra nanjo azy. Mandrosoa ianao Andriamatora manana mipetrapetrady izao mba tantarao aminay hoe ny antony nahatonga anao hamono tena. Tsy namono teny zany a komisera, fa ny vady aman-janako no nanapozina tamin'ny sakafo. Ka ahoana ary ny antony tsy nahafaty anao e? Tamin'izany nody tany an-trano iny dia misy olona tsy fantatro izay tsy nety nilaza ny anarana izy ny antsa tamin'ny telefônina. Niresaka tamin'ny naman'izany no rojo zanako fa hanapozina ahy. Ontsiko Alexa dadako niresaka tamiko fa tsy izany namana izany. Hitanareo zany. Tena nanao ahoana rehefa avy eo ka? Niteraka fisalasalana tao an-tsaiko ny nandeha an'izany ka tsy sahako ny sakafo teo anatrehan'izy mianaka. Mody nilazanao zavatra ny efitra fatoriana ka tany nentiko ilay sakafoko. Zany hoe tsy fantatra zany hatramin'izao ilay olona niantso anao? Eny tompoko, tena tsy fantatro. Iza Alexa ny antso azy komisera, fa tsy lazaiko ny anarako. Fa inona ary ny antony ny efenanao e? Ka mety nono ny teniko raha fantany fa zako. Misotranao ary Alexa tamin'izany a. Izay indrindra no nanariko an'ilay vary ange, natsipiko teo amin'ny varavarankely ny atsasany. Ka inona ro ny antony nanavotanao Andramanana ry Alexa? Nefa ianao dia mikasa ny apakatra ny vadiny satria renjanakao. Tsy maintsy ny atefa amin'ny ravaka sorojo ny saza raha ohatra ka voaporofo fa misy pozina ny sakafo ny menandramananako. Voaporofo ny dokotera tokoa aloha ny vary kely nentin-dramanana taty aminay hoe misy pozina. Ohatray? Iny peratra tanany Alexa iny? Iny komisera? Mba hiangaviako jerena? Mba hisolo kely telo miperatra eny aminao iny ary Alexa? Ty ary tompoka. Tena izy tokoa ty marina, le peratra. Dia ahoana ty ry Alexa? Ty le peratra very niaraka tamin'le rojo kely iny komisera. Dia ahoana zany ry Alexa? Tsy nangalariko iny tompoko fa nividiako ka. Vidinao tamin'iza? Lazao angana ry Alexa? Tsy fantatro le olona fa teny an-dalana ihany no nividianako azy ka. Zao na dia mandafa tsy nangalatra azy ianao ny mividy alatra dia na mampangalatra ihany. Eny tsy mbola maty aloha raha manana fa avotra noho ianao ny ainy. Dia metsika aza fa napaka-hevitra farany na andefitra izy na anameloko anareo. Zao eny tompoko. Mandiny tsara aloha ianao raha manana fa zao vokatry ny etraketraky ny tanora kehitriny. Maika ilalao fitiavana sy fahafinaretana fa tsy mba mitsinjo ny hafarana mihitsy. Misy aza moa sasany mampanesitra ny zaza kibo ny vehivavy miaraka aminiko. Ao koa nge ireo mandositra komisera mba hialany amin'ny famelomana an'le zazy satria izy mbola tsy manana asa akory. Marina zany. Fa i Alexa kosa aloha tsy mba nialy. Niandry ny andova izy sy ny zanandrojo very. Aiza kosa mba fifanjavatra re zany tompoko. Fa ahoana tokoa moa reny vehivavy sasany reny ary no manaiko vera volain'ny lehilahy mbola entin-drivotra tsy manapotitra reny komisera. Tsy mahagaga zany raha manana. Fa ahoana? Ny fahaizany miresaka e. Ohatra ozy izy hoe tsy misy atakaliko anao hoe mbola ho karakaraiky ihany momba antsika e. Omeko anao ny volany e. Atray, mahazo teny mamy isan-karazany. Eno a komisera. Tsirovako an'izay tolokalo mianarana izay izay resakintsika teo izay mahakasika ny fitiavana mikatsaka filalaovana fahafinaretana io tamin'izay 3e zany fa mbola tadidiko Zany ve komisera? Ka mba ataovy kely e komisera mba hiarahamieno eto Asainareo manao tolokalo indray zany? Io ary, mieno anao zay komisera. Ie, sady mifono anatra izy ty
Tsy fiteny ny fity izay ny lohateniny. Tsy fiteny ny fity, tsy fiteny fateneniny. Lasaina ihany ny sady afeniny. Tsy ny vava no mity, na dia milaza hodoria. Tsy ny sofina ny tiavina, ilazana hevin-dravina, fa ny fo ao anaty no mity mandramaty. Betsaka ireo milaza, samby vazavaza, angola teny makafy, fa izany hono no fity. Tsy fa fihetsika ao rehetra, voabaiko ny fo tsy misy fetra, no ambelimbelona ny fanahy, anlora kokoa ny ahy. Tena misaotra anao komisera, fa tsara le tonikalinao. Ohatrany mendrika fanezoana izao taonareo izao komisera. Fomba ny olona ny mba solafaka. Tsy manisy relaxa, fa fahatsiarovako ny fananarana nataon'ireo mpampianatra anay tamin'izany fotoana. Nefa na dia izany aza dia tsara ihany ny solafaka mba hay amindra. Sa ahoana raha manana? Tena izay tokoa. Efa nandinika tsara zany ianao Andriamatora manana? Eny tompoko. Ka meo amin'izay raha napaha-kevitra amin'izy telo mianak'ireto e. Zao ary komisera. Andefitra anaraka ny sitrapon'izy ireo aho. Oui. Andraso aloha rojo very a. Asa vao tsara aloha ny hevitra raha manana. Zany hoe ankasitrahako ny fanirian'izy ireo hivady mba anangana ny ankonana vaovao miorina ao am-ponja. Tsy vaniny ianao raha manana. Zany no lazainao fa mandefitra. Ny fanekeko ny fanirianao very ravaka dia mbola tsy mandefitra ihany aminao fa ny andova kosa dia miala tsiny dia misy vola 500 atao tsodrano anareo. Oeto any volanao eny tsy vanity. Brigadier, ampidiro any izy telo mianak'ireto. Tsy raro izao. Neny. Mahazo mandeha amin'izay ianao raha manana. Ny farana teo, ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe ankohonana vaovao miorina ao am-ponja. Tantara indray miaino dia mpeniny Simeona tsy hanenenana. Ireo anome aina ny tantara: Daniela, Niony, Onjalalaina, Gaston, Alain. Mpandray feo, Voary setratra ndria tsara fara. Mpanadodosa, Ny ondra manamsata. ankohonana vaovao miorina ao am-ponja.